Dia fanomerabantsika rehetra amenaran'ny tompo ry havana meo na mpifaliana atao tokantranonareo amin'ny alalan'izao paska taona 2024 izao. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny antsika iombona amin'ny fiderana sy misaorana an'Andriamanitra no ny fantantarantsika izao paska taona 2024 izao. Ny salamo fa 7:920 ary ny hira fa 1:720 ny fahadimy. Nde vakina amin'ny anaran'ny tompo izany salamo izany ho fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra manao hoe: isaorana anie ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro. Eny Andriamanitra izay famonjena antsika, Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika, ary an' Jehovah Tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Amen. Ivavaka isika, ry Andriamanitra rainay io, midera sy mankalaza anao zahay, fa lehibe sy mahagaga tokoa ny asanao. Misy ary mandrakizay anao Andriamanitra, miasa ianao ary tsy misy mahasakana ny asanao. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy Tompo, izany no fiainany fiangonana sy fanantenany ety an-tany mandrakizay. Misaotra anao zahay, fa mampatsiaro anay sy mampiaina anay zany asa lehibe sy mahagaga zany, ka aseonao mandrakariva fa na dia eo aza ny ady sarotra eo amin'izao tontolo izao, ny fahasahirananay eo amin'ny firenenay no ny aretina mamely. Dia maneho mandrakariva ianao Andriamanitra, fa mahery no ny zavatra rehetra ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, ka mandrakariva koa dia te hampandresy anay amin'ny zavatra rehetra ianao. Misaotra no tian'io tia, iombona anay amin'ny fifaliana amin'ny fandresen'i Jesosy, ka nisa tokantrano dia mifaly sy midera ary misaotra anao. Raiso ny fideranay, raiso ny fankalazanay, raiso koa ny tenanay ary ny otanay rehetra Tompo. Fafao sy sasao no ny fahafatesany Kristy sy ny fitsanganany, dia omeo anay ny fo sy fanahy vaovao, tafio ny herinao izay sy ny fanahy masina, koa ny teny izay vakina ho renesina, dia mba ho aina ho anay tokoa zany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia vakina amintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Toriteny 1:5-12 hatramin'ny 13. Toriteny 1:5-12 hatramin'ny 13. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika izany manao hoe: Ary raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana ny olazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganany maty?
Fa raha tsy misy fitsanganany maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay, ary foana koa ny finoanareo, ary dia hita ho vavolombelona mandangany amin'Andriamanitra izay satria efa nilaza fa Andriamanitra nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy, fa raha tsy natsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia avery koa izay efa nodimandry eo amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy io santatr'izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama, no ahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy, nefa samy amin'ny filaharany avy. Kristy no santatra, rehefa afaka izany dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviany. Amen. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola ho amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny tondrana ny hafatra ho antsika amin'izao paska izao ry havana dia arak'izay nosoratan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintana voalohany 12 ny andininy 7. Dia vakiko amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe: raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy tsy tantara izany, fa zava-marina isanandro eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny mpino, eny eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao aza. Vitantsika ihany ny manaiky sy manambary izany, fa tsy tena vitantsika ny miaina an'izany
fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary izany indrindra no itenenan'ny apôstôly Paoly eto manao hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahatra indrindra noho ny olona rehetra isika. Dia rodilentsika izao lohevitra izao manao hoe ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty voalohany manorina finoana eo amin'ny fiainanao. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia manorina finoana eo amin'ny fiainanao. Tadio tsara fa ny finoana dia ateraka avy tamin'ny fisian'Andriamanitra sy ny asa. Tsy misy finoana tonga ho azy zany, fa ny finoana dia avy amin'Andriamanitra. Noho izany ny finoana dia fanekena ny fisian'Andriamanitra. Izao mantsy mambara an'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 4:4. Hoy izy manao hoe izao izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Misy zany Andriamanitra ary ny finoana no anekena ny fisiny. Ny faharoa, ny finoana dia fanekena ny asan'Andriamanitra. Izy mpahary, izy mpamonjy, izy mpanamasina. Ny ambaran'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 7:7 dia mazava tsara fa ny asan'Andriamanitra dia asa tsy hain'olombelona ary tsy hain'olombelona asakanana ihany koa. Izao no ambaran'ny Isaia mpaminany. Eny hatramin'izany andro izany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasaka an'izany? Rehefa mino n'Andriamanitra izany ianao, dia miasa eo amin'ny fiainanao ny fisian'Andriamanitra mandrakizay sy ny asany mahavonjy. Na ny fisian'Andriamanitra nefa, na ny asany, dia samy efa tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy avokoa. Koa ny finoana zany dia ny fanekenao sy ny fandraisanao amin'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy eo amin'ny fiainanao. Ary ny faratampon'ny fisian'Andriamanitra sy ny asany eto amin'izao tontolo izao dia ny nananganany an'i Kristy tamin'ny maty. Rehefa feziny izany dia izao no izy. Ny finoana dia Jesosy Kristy miasa eo amin'ny fiainanao. Ny finoana dia mitondra anao amin'ny fandresena, dia ny fandresena ny ota sy ny fahafatesana ary izao tontolo izao. Koa raha miteny ny apôstôly Paoly manao hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany manatanantsika an'i Kristy dia mahatra indrindra noho ny olona rehetra isika. Noho izany tena ilaina eo amin'ny fiainanao eto sy ankehitriny ny finoana an'i Jesosy Kristy. Raha tsy zany simba ny fiainana ary ho very aza. Jesosy dia miteny tamin'ny Tomasy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy manao hoe ary aza isan'izao tsy mino fa mino. Izao na 2:7 ary ao amin'ny Marka 5:4 dia nanome tsy ny mpianatra Jesosy satria tsy nety nino izy ireo noho ny amafy ny fony. Ry fiangonana malala, olona marobe nefa nahita traikefa tamin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ka nijoro vavolombelona fa misy Andriamanitra, miasa Andriamanitra, mahavonjy Andriamanitra. Ny olana sy ny zavatsarotra rehetra ankehitriny eo amin'ny fiainantsika dia tsy lehibe noho Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahotana, nandresy ny fahafatesana, nandresy izao tontolo izao. Andeha ao amafisina indray ilay lazain'i Jehovah Andriamanitra any amin'ny Isaia 7:7 manao hoe tsy misy maharombaka amin'ny tanana. Miasa aho, ka iza moa no mahasaka an'izany? Faharoa ry havana, ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia manorona fanantenana eo amin'ny fiainanao. Ny fanantenana dia milaza fa tsy izao fiainana sy fisiny eto an-tany izao no fiainana, fa mbola misy ao ambadika izao. Ny fanantenana koa dia milaza fa tsy ny fahafatesana ny fetrany fisina sy ny fiainana eto an-tany, fa lalana lalovana ihany ireny, fa ny tena azo antoka sy mahatoky indrindra
dia ny ao ambady izao hita-maso izao. Sombotsombony ihany ity, ary ny ampahany tena fiainana no iainantsika eto, fa ny tena izy sy ny maharitra dia ny ao ambadika izay iainantsika ankehitriny. Fiainam-pahoriana, fiainam-pahafatesana aza no eto amin'izao tontolo izao. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mametraka eo amin'ny fiainanao izany fanantenana izany, sady manokatra ihany koa ny lalana dia ny lalanao ao ambadika izao hita-maso izao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hainao tsenjery tsara ilay tenin'i Jesosy manao hoe, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ary Joba, efa tany amin'ny testamenta taloha, dia efa niteny an'izao teny izao, Joba 7:7 manao hoe, rehefa levona ny hoditro izao simba izao, sady afaka amin'ny nofoko aho, dia ahita n'Andriamanitra. Eny, izao no ahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa, efa maty-pandiriana ny saiko. Koa raha miteny indray ny apôstôly Paoly manao hoe, raha amin'izao fiainana izao ihany no anatanantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika, dia midika izany ny hoe tsy ny eto ny tena fiainana, fa fanomanana ny any amin'ny mandrakizay eto. Tsy eto ny tena fiainana, fa araka lazain'ny apôstôly Paoly dia manao hoe, ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Korintana 2:4-9. Ry hava-malalo amin'ny Tompo, ny fakapanahy lehibe indrindra mahazo ny olona ankehitriny izao: variana sy tavela amin'ny eto sy ny ankehitriny izy. Everiny olona fa nofonofo sisa izany fiainana mandrakizay tamin'ny hitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izany. To zavatra tsy hainona, zavatra tsy hay antenaina azy. Tsarovy anefa, fa tsy mahay manome fanantenana tsara lavitra ho anao izao tontolo izao. Jesosy Kristy irery ihany, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, no fanantenana ho anao. Madinio koa irery havana, ny hoe manahoana moa izany olona tsy manana fanantenana izany eo amin'ny fiainana. Olona eo amorony fahampitena ny fiainana, ary olona ary mety ho diso fanantenana mandrakizay koa. Ary manahoana kosa ny olona manana fanantenana, mamiratra ny hoaviny ary tsy mitsahatra mandroso ny fiainany. Ho ataoko ho tsenjery, ho ataonareo ho tsenjery any an-trano any ny obolana 7:20 tsy ho vakiako, fa nareo kosa no mba hijery azy dia samy amerina azy any an-trano any. Fa na inona ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia manorona fanantenana, tsy resiny izao tontolo izao, tsy ho voasaka ny fahafatesana, fa fanantenana mandrakizay any ambadiky ny hita-maso. Andeo fiheziko izay voalaza rehetra. Ny fitsanganan'i Kristy dia manorona finoana eo amin'ny fiainanao. Finoana andresena ny ota, finoana andresena ny fahafatesana, finoana andresena izao tontolo izao. Ary ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia manorona fanantenana, dia fanantenana fiainana mandrakizay ho anao. Dia eny ety hanomananao sahady koa ny mandrakizay, fa tsy variana amin'ny eto sy ny ankehitriny ihany. Dia ho mariako ry havana izao, niavaka ny paska tamin'ity taona 24 ity, satria nahoana moa? Any an-tokantrano no manao paska ny olona, dia miverina amin'ny paska voalohantsika, ny paska tany Egypta. Tany amin'ny isa-tokantrano no natao ny paska tany Egypta ho an'ny zanak'Israely. Nihinana ny paska izy ireo, tao anatin'ny fihinanana ny paska no nandalo Andriamanitra ka nandringana ny matoan'ny Egyptianina rehetra, fa ny Israelita kosa voaro tsy azony ratsy sy ny fandringanana. Rehefa avy nihinana ny paska kosa izy ireo avy tao an-tokantrano, dia niainga tamin'ny mpifaliana, niala tany Egypta,
nandresy ny fanandevozana. Ny paska izay ataontsika ao an-tokantrano ao dia tsarovy ary ryavana, fa voalohany hiarovo an'Andriamanitra ny fiainanao tsy ho azony aretina na izay mety ho fahadisom-panantenana noho ny fitsaharana tsy hiasa tsy hianatra amin'izao fotoam-pasairanana izao. Ny fanaovanao ny paska ao an-tokantranonao ao dia tsarovy fa hiaingan'ny fiainanao miala avy amin'ny faharesena, miala avy amin'ny fanandevozan'ny ota, eny ny fahafatesana, miaraka amin'ny Kristy mifandreseny fandresena mandrakizay. Mahereza ny Tompo mombanao ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ny vavakantsika ryavana, Andriamanitra rainay misaotra anao izay ao anatin'ny ady sarotra izay no anehoanao ny fahalembiazanao. Misy ianao Andriamanitra ary miasa ianao ary tsy misy mahasakan'izany. Misaotra anao mampahery ny ankonana sy ny mpianakavy rehetra na misy tokantrano, nefa tsy manadino ny fiangonana ihany koa, fa mampiombona anay amin'ny vavaka ary mampiaraka anay eo amin'ny teninao mba handraisa anay ny finoana sy ny fanantenana no Kristy mitsangana sy velona mandrakizay. Tompo, dia vangio ny isa-tokantrano anehoy izany fisianao sy asanao mahavony izany, mba iorona ny finoany ary velona ny fanantenana ao anatin'ny ady sarotra rehetra ankehitriny. Tsy misy lehibe noho ianao Kristy, mandalo ihany na ny aretina na ny fahasairanana na ny adin-tsaina samihafa mieritreritra ny ho avy, fa ianao Kristy ilay tsy miova ho marisen'io ary mandrakizay, ampandresy ny isa-tokantrano, ampandresy ny isam-batan'olona amin'izay olana sy fahasairanana mahazo azy. Raiso an-tanana ny fiainany tsirairay, raha misy ane Tompo marary mba ho sitrana izy, ary raha misy mahatsiaro tena miferinaina noho ny fitsaharana tamin'ny asa, tamin'ny fianarana, tamin'izay natao, ianao no handray an-tanana ireny ka ny metoky, fa raha miasa ianao tsy misy mahasakana. Tahio ny fitsaboana ireo marary ho anio ny firenenay, tahio ny mpitsabo rehetra, tahio ny mpitondra fanjakana sy ny fandaminana atao, tahio Tompo ny vahoaka malagasy, ary mivavaka manokana ho an'ny fiangonana. Tsy afaka misokatra satria eo ny toe-javatra misy anay, nefa ianao mahafantatra tsara fa lohany ianao Jesosy ento ambany fahasoavana sy fahefanao ny fiangonanao, ka handresy mandrakariva noho ny fitsangananao tamin'ny maty. Ny fiainanay manontolo ary ny hoavinay rehetra izay tsy fantatray nefa efa misokatra sady eo anatrianay noho ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, dia antenainay ao amin'ny anaranao Jesosy, fa hahita zava-mahagaga ary zay rehefa mino isy manantenanao. Dia apetraka feno ao ampelantananao ny hoavinay manontolo sy ny ankehitrinay ihany koa. Ny nony aminao rery any no azonay manao izany vavaka izany. Amen. Hallelujah.
dia ho tanteraka amintsika rehetra ny ankehitriny ny tsodrano sy ny fitahin'Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe, aza matahotra, izao ny voalohany sy ny farany, dia ilay velona, efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsita. Aty amin'izao tontolo izao nahitana ireo fahoriana nefa matoky, izao efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia misaotra ny Tompo ry havana no fiomboana antsika tamin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Dia misaotra antsika rehetra tany amin'ny tokantrano niombona niara-ny vavaka na neo tokoa fa na dia tsy misokatra aza ny fiangonana, dia faly ianareo miombona niara-ny vavaka tany makasitraka makatelina, dia samy io tahin'ny Tompo ho mpandresy amin'ny zavatra rehetra, ho tafita amin'ny ampitso sy ny mandrakizay. Mahereza avokoa ry havana. Mandram-peo ry havana.